Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ity rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ity ato tsy matsinanan'i Madagasikara izay manome vahana ny fiforonana oram-baratra ho an'ny ilany atsinanana sy ny faritra avaratra ary ny afovoantany ho amin'ny anio sy ny rahampitso. Raha mahakasika ny maripana indray dia mety mbola hisy fidinany kely ihany ho an'ny ilany atsinanana sy ny afovoantany raha ho amin'ny rahampitso fa hiakatra tsikelikely kosa izay maripana izay manomboka amin'ny zoma ho avy izao. Ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny ihany koa dia hisy fiakara-misongadina maripana mety anankitra hatramin'ny 5 na 7 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia mety hisy orana tandrifin-drahona iserana ny vao maraina any amin'ny faritra atsinanana, vatovavy, fitovinany ary atsimo atsinanana. Somary ho malomaloka kely indray ny andro aloha amin'ny ankapobeny mety hisy ihany ny herijika isina herikerika manify na orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefanomosy. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitohy hatrany ny oram-baratra ho any amin'ny faritra Diana, Sofia, mihitatra hatrany Analanjorofo, atsinanana, vatovavy, fitovinany, atsimo atsinanana, ny ilany atsinanan'ny atitany miazo amin'ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro ary ny faritra Betsiboka. Ny faritra hafa dia hifandimby ao ny rahona sy ny masoandro. Ny vinan'ny maripana saika eo amin'ny 5 degré zao maripana ambany indrindra ho an'ny Analamanga sy Vakinankaratra, mety anankitra amin'ny 20 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny faritra Anatiny. Morotsiraka atsinanana moa dia manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 12 degré maripana, raha toka eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Tazantsika amin'izao fa anankitra hatramin'ny 30 degré mihitsy maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, mihitatra hatrany Port Berger, Mampikony ary Analalava. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia saika mbola hita taratra eny ihany ny orana malefaka any amin'ny faritra Analanjorofo, mety hitatra hatrany Toamasina. Ny orana tandrifin-drahona mety rankotroka kosa indray dia saika hivangony kokoa any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany sy any amin'ny faritra avaratra andrefana, izany hoe mety ahazo oram-baratra ny any amin'iny faritra Bongolava, Itasy, Vakinankaratra ary ny faritra Betsiboka iny mety hitatra hatrany amin'ny ilany andrefana ny faritra Analamanga. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny faritra Boeny sy Sofia ary manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa indrindra ho an'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo Madagasikara dia andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré maripana ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Anankitra hatramin'ny 17 na 30 degré maripana ambony indrindra any Analalava, Antsohihy, Mampikony, Port Berger ary manodidina ny Mahevatanana. Ny vinany toetry ny andro ny sabotsy ary namaranantsika sahady dia mbola azo orana ihany any amin'ny morotsiraka atsinanana nosy miainga avy any Antalaha hatrany atsimo atsinanana. Isava miandalana ihany moa izay rehefa misandratrandro. Ny tolakandro kosa dia mbola ho hita taratra eny ihany ny oram-baratra any amin'ny tapany atsimo ny afovoantany, izany hoe any amin'ny faritra Vakinankaratra, Moromany, Matsiatrambony ary Iorombe. Mety hitatra hatrany amin'ny faritra Bongolava, Itasy ary Analamanga moa izay oram-baratra izay raha toka tahiny. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Ny vinan'ny maripana ny sabotsy izay dia manodidina eo amin'ny 15 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 30 hatramin'ny 40 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tafakatra 17 na 30 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any Analalava, Antsohihy, Port Berger, Mampikony ary manodidina ny Mahevatanana. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.